Miarabantsika rehetrarehetra any atokantrano any mino fa salama tsara sika androany dia resaka mikasika ny Bluebeam indray aloha resantsika androany tsy dia mifanalavitra loatra mikasika ny projet ARP sy ny chemtray izany hoe zavatra mitovitovy ihany izy ireo satria tafika samy tafika miafina ao naza daholo mamorona ireo zavatra ireo na ny Bluebeam zany na ny projet ARP zany na ny chemtray dia mba hitongavan'izy ireo amin'izay tanjona tokony iriny dia tanjona iriny izay mikasika ny nouvel ordre mondial izay ifanarahan'ireo Illuminati sy ny franc-maçonnerie sy ny tariny izay misy fingamanana maromaro satria na dia miresaka franc-maçonnerie sika mbola misy ihany koa fikambanana miafina izay ambonimbony lavitra noho ny franc-maçonnerie ary enjakenjana sy ratsiratsy tanjona mihoatra ny franc-maçonnerie fa mbola horesana manaraka amin'ny vaovao manaraka izay amin'ny vidéo manaraka fa tsy ho areo resantsika daholo fa mikasika ity Bluebeam ity no horesana androany. Inona moa zany atao hoe Bluebeam zany? Bluebeam zany raha amin'ny teny gasy dia taratra manga. Inona ny tanjon'izany taratra manga zany? Zany taratra manga zany dia fitaovam-piadiana izay ampiasaina eny amin'ny habakabaka anatratrarana olona na aiza ety ambonin'ny tany. Ny tetikasany zany Bluebeam zany dia ao amin'izany misy azy ary paikady ametrahana ny fivavahana amin'ny vanimpotoana vaovao miaraka amin'ny antikrist na ny nouvel ordre mondial. Ao ambadiky ny fandrafetana ara-pivavahana ity dia misy drafitra scientifique mampihatra ireo teokrazia ho amin'ny filaharana eran'izao tontolo izao dia tsy maintsy manana finoana araka mpamonjy tokana mba ametraka ny kolotsaina tokana. Ny tetikasy zany teknolojia Bluebeam dia mikendry ny amitahana ny olona tsirairay amin'ny alalan'ny mystification mialoha ary amin'ny alalan'ny famoronana nofinofy ngoavabe sy mahavariana eo amin'ny sehatra maneran-tany. Misy karazana ambaratonga maromaro izy ity. Raha nandritra ny 30 taona ny sovietika sy ny amerikanina dia namorona angodrakitra ireo goavambe mifandraika amin'ny toetra mampiavaka ny fizika araka siansa ary elektromekanika ny vatan'olombelona ary koa ny fandalinana elektromagnetika chimika ary fikaroana arabiolojika ao anatin'ny atidoha. Ireo angodrakitra ireo dia mety ahitana fiteny sy kolotsaina eran-tany rehetra araka teknolojia avo lenta. Ny fivavahana maneran-tany no fototra izany hoe na lamina vaovao na ny nouvel ordre mondial. Hoy ny mpikaroka Kojève Chapets tamin'ny 1974. Ity fikaroana ity dia naneho fa ny fiteny hypnotiste dia afaka mifindra amin'ny heriny elektromagnetika mivantana any amin'ny faritra sasany ao anatin'ny atidohan'ny olombelona nefa tsy mampiasa fomba mekanika fandraisana. Raha hoy kosa indray James McConnell manampahaizana momba ny psikolojia, azontsika atao hoy izy mampitambatra mampiaraka ny fanalan-jaza miaraka amin'ny zava-mahadomelona amin'ny hypnotique ary ny fanodikodinana ny valisoa sy ny sazy azahoana fifehezana tanteraka ny fitondrantenan'ny olona iray. Azo atao ihany koa ny fanatanterahana ny fikapohana atidoha haingana sy mahomby izay ahafahantsika manova fiovana lehibe amin'ny toetry ny olona sy ny fitondrantenany. Ao amin'ny boky ny The Electric Body ny famoahana ny loka, Nobel Robert Baker dia manoritsoritra izy ary mikasika ny andiam-panandramana mampiseho fa afaka mandresy mahatakatra ireo hafatra mifindra avy amin'ny trano mitokana amin'ny alalan'ny oronan-peo feno-tsivo mampientso-po tenina lefa mivantana any amin'ny atidoha. Nanapa-kevitra i Baker fa ny rafitra toy izany dia misy fampiarana mazava ikatona ny fandidihana natao mba hitarika ny kendren'ny olona ho verisaina noho ny fanaparitahana feo tsy fantatra. Ireo vokatra ireo dia ekeny CIA tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny taona 20 septambra 1770 mba ho vavolombelona eo anoloan'ny komity momba ny fahasalamana sy ny fikarohana.
ary Sidney Gottlieb izay nitarika ny programme MK Ultra tamin'ny fotoana io dia voaterina anaiky ny fikarohana izay nataony CIA. Karoka teknika misy fiantraikany amin'ny vatan'olombelona amin'ny alalan'ny fitaovana elektronika. Ny tetikasa Bluebeam dia mandray ny fahazoan-dalana tanteraka ary araka ny nambarany Ronald Reagan ny zanak'olombelona dia ho voatery hirahina ao amin'ny fitondram-panjakana maneran-tany hiady amin'ny fanafihana iray. Io teny no resahany Ronald Reagan io dia tsy kisendrasendra akory fa raha mandinika ny zava-nisy tamin'ny 12 septambra 2024 isika dia efa fantatrin'izy reto mialoha zany ny zavatra no resain'izy ireo satria ty resaka resainy Reagan ity ny antony ny tenenany an'izany dia ny zava-nitranga tao amin'ny World Trade Center izay ny dinamite ny fipoahana dia efa nisy tao amin'ireo building na ireo trano avo dia avo ireo tao fa zany hoe sary holographique sary hologramme ny avion izay hitantsika na nandeha nandonany le trano fa zavatra efa fantatra avy tany aloha be tany le zavatra izy dia zany natonga ny Reagan ny teny an'izany. Tsy kisendrasendra io ny teneniko teo tsy tokony ho adinoitsika fa ny miaramila dia manana fandrosoana ara teknôlôjia antaonany maro na ampolo taonany maro no itsika. Mizara efatra ny tetikasa izay ataon'ity Bluebeam ity. Fampiasana psikolojika izy amin'ny dingana voalohany dia maharesy ny faharavana ny fahalalana araka arkeolojika sy ara-pinoana ary ny foto-kevitra ara-tsiansa. Ity fampianarana diso ity dia mikendry ny andresy lahatra ny olona rehetra fa ny fampianarana tany aloha tany dia diso sy namboarina nandritra ny taonjato maromaro. Ny dingana faharoa kosa indray dia alefa any amin'ny faritra maro eran'izao tontolo izao ny optical sy feo hologramme amin'ny sary 3D sy laser. Izay le niteneniko teo ny mikasika ny zava-nitranga tao amin'ny World Trade Center tamin'ny 2011 septembre 2011 dia sary hologramme avy amin'ny 3 dimensions 3D sy laser no ampiasaina. Ny olombelona tsirairay dia hahita hologramme eny amin'ny lanitra na eny amin'ny habakabaka araka ny finoany tsirairay amin'ny firenena. Ireo vinavinan'i Jesosy, Bouddha, na io Jesosy, na io Bouddha, na io Krishna, na io Mohamed, na io zay fivavana na ateisma na inona dia andriamanitra hafa ireo dia hitambatra hoendrika tokana mba hamorona andriamanitra tokana izay ho antikrista. Ireo sary sy mozika ary feo ireo dia ho tanteraina avy amin'ireo tambajotra satelita midadasika. Tokotokony 100 kilometatra ambonin'ny tany any ho any zany misy an'ilay satelita. Ny tanjon'ireo fampisehoana antsehatra ireo dia ny hitondrana an'izao tontolo izao ho Kristy vaovao, ny Mesia Maitreya vaovao izay lazainy Sutra Buddhiste. Ny projet Bluebeam na ny tetikasa Bluebeam dia manana tetika manintona toy izany ka ampiditra olona marobe ao anatin'ny toe-javatra saika mifaly amin'ny toe-karena ka hitondra azy ireo hanova azy ireo ihany koa. Izany tetikasa taratra manga zany dia ny fiavin'ny mesianina dia anambara fa fahatanterahan'ny faminaniana taloha ilay hetsika lehibe indrindra nandritra ny 2000 taona dia ho eo amin'ny lampihazo ny cinémascope satelita zany miaraka amin'ny fandikana ny afatra fitiavana amin'ny fiteny rehetra sy ny fitenin'ny planeta. Amin'ity sary virtualy ity sy ny feo amin'ny alalan'ny habakabaka dia ny zany natao dia mba ho fahatokiana ny finoana isan-karazany izay tena voasarika mafy dia hahitany fiverenany mpamonjy azy ho zava-misy iainana. Amin'izany dia hitambatra ho lasa endrika iray ny vinavinan'i Jesosy, Mohamed sy Krishna sy ny sasany sy ny sisa. Arak'izany ary dia io andriamanitra tsy manam-paharoa izay asehon'izy ireo eny amin'ny habakabaka avy amin'le
sary holografika no antikrista izay anazava fa ireo soratra masina isan-karazany ireo dia diso hevitra sy atoko-pivavahana taloha dia tompona ndraikitra amin'ny fametrahana ny olona hiady amin'ny olona zany hoe io holografika izay ataon'izy ireo eny amin'ny abakabaka io dia natao izany mba mpianatra zavatra diso olona hoe ny fivavahana taloha dia diso fa ny fivavahana amin'izao fotoana izao amin'izao fotoana amin'ity taona vaovao ity amin'izao fotoana vaovao izao no marina zany natao mba ampiady ny atonga ny olona hiady amin'ny olona zany hoe ireo gera rehetrarehetra hitantsika ireo fampianarana diso rehetrarehetra hitantsika ireo satria tamin'ny vidéo nyresaka mikasika ny projet ARP na mikasika ny franc-maçonnerie dia efa no resaiko zay hoe mitetika an'izy ireo dia mba hampiditra zava-dratsy hampianatra zavatra ratsy hampianatra zavatra diso ho antsika mba hitongavan'izy ireo amin'izay le tanjona nouvel ordre mondial mba ny tian'izy ireo hampianarana sy ampidirina ao an-tsaintsika no ho alefa ombieny noho izany dia io mystification lehibe io ny marina dia ananana fiantraikany amin'ny famoronana fiarahamonina ara-tsosialy ara-politika ara-kolotsaina ny alalan'ny onja ny onde mba hanatratrarana ny olona tsirairay ny dingana fahatelo kosa indray dia hanambatra ny telepatia amin'ny elektronika ny rafi-pandefasana ny fandraisana ireo rafitra izay ahafany onja mpandrosoana ny ELF na ny VLF na ny LF nefa nazavaiko ihany koa zay zavatra telo zay tao amin'ny projet ARP ELF VLF ELF dia onja faran'izay ambany indrindra ELF extrême low fréquence zany hoe onja farany ambany VLF very low fréquence farany ambany indrindra LF izy low fréquence ambany indrindra ny taratra toy izany dia nalefa ny satelita dia afaka mifanelanelana amin'ny eritreritra irena izay antsoina hoe fisainana manohitra ny fanandramana amin'ity loha hevitra ity dia nitranga tany amin'ny firenena samihafa toy izany koa ny fampiasana eran'izao tontolo izao amin'ny fifandraisana rehetra moderna dia apetraka amin'ny fampitana onjam-peo mikendry anafoanana ny lehilahy rehetra ara-tsaina amin'ny alalan'ny tsirairay sy ny fiarahamientana iraisana zany hoe ireo zavatra ireo zany resaka holografika zany resaka holograma zany satria omeko ohatra anankiray ny zavatra nitranga tao amin'ny paritako tao amin'ny Facebook ity vidéo kely iray ity tany Chine izy ity dia ny sariny Masina Maria izay tena ambony ranomasina dia varina moa ny olona dia misy maro dia maro mihitsy no voafitaka satria ity sary ity vidéo ity Masina Maria ity no atao hoe sary holografika zany hoe sary avy amin'ny 3D avy any amin'ny satelita izy io nanamboarana azy inona moa ny atao hoe holograma ny holograma zany dia vokatry ny teknika iray amin'ny firaketana ratsoratra ny habeny zavatra iray ao amin'ny 3D ary amerina azy io amin'ny sary iray zany hoe ny sary anankiray dia alefa amin'ny 3D le izy avy amin'ny laser mba ho hita ohatrany hoe zavatra marina zany sary ohatrany hoe zavatra marina le izy raha ohatra ka hitanao 3D eo alohanao io teknika io dia natao tamin'ny famolavolana laser tamin'ny taonjato taloha be tany efa nisy izy io ny sary holografika dia noforonina tany amin'ny taona 1870 nataony Denis Gabor pahay fizika izay nahazo ny loka prix Nobel momba ny fizika ho an'ireo zavatsoratra ireo tany amin'ny taona 1770 izy io tsy vo izao no nisy ny sary holograma voalohany fa efa nisy tany aloha be tany tany amin'ny taonany 1970 tany fa taty amin'ny 2015 taty zany zay vo nisy ny sary holografika miloko zany hoe en couleur ary natao tamin'ny consortium ny laboratoire coréenne no nanomboka nanao izany sary holografika zany o sary miloko
na en couleur voalohany ary notariny LG tamin'izany tamin'ny fepetra tena manokana na fepetra famoronana fitsabahana amin'ny rafitra laser. Raha ho resako fohifohy zany ho fidiniko fohifohy le resaka Blue Beam teo sy ty zava-nitranga tany Chine ty dia zavatra iray ihany izy ireo. Ny Blue Beam raha ohatra ka azonareo tsara le fanazavako teo dia resaka holografika ihany resaka feo na onjam-peo izay alefa avy any amin'ny satelita aparitaka avy amin'ny onde izay mahatonga ny feo misy karazan'olona, misy feo mibitsika na misy feo miresaka ao an-tsainy, mahatonga an'ireny olona adaladala reny ohatra rehefa betsaka loatra le onde dia miataka an'le atidohan'le olona dia tsy zakan'le atidohany intsony le izy dia lasa mamparitaka ny sainy. Manome lanja kokoa ilay hallucination rehefa olona mandray zava-mahadomelina ka miaraka amin'le onde alefan'izy ireny avy any amin'le satelita dia mahatonga an'le olona mahita nofinofy, mahita biby. Misy ny sasany dia milatsaka avy amin'ny étage 6e na 5e étage, misy ny sasany mandeha mamono olona satria mifangaro ao anatin'ny saina ilay hypnotique ataon'izy ireo miaraka amin'le feo le onja izay alefan'izy ireo. Izany natao dia mba hitongavan'izy ireo amin'ilay tanjona tiany hitongavana le nouvel ordre mondial dia mba hitenenan'izy ireo ny olona rehetra hoe mba hanana Andriamanitra matokana, ampiasa vola tokana, ho mpitondra tokana zany hitondran'izao tontolo izao dia ho anatina dôme anankiray. Isika rehetrarehetra eto ambonin'ny tany dia mpitondra tokana ihany no hitondrantsika, fivavahana iray ihany no ampiasaina, vola iray ihany koa no ampiasaina fa hofohanan'izy ireo daholo ireto vola rehetrarehetra reto. Izao fotoana izao tena efa tena miazakazaka izy ireo amin'ny ty tanjona tian'izy ireo atao ty satria raha mandinika isika ny eto ambony tany amin'izao fotoana izao tena mivadika ambony ambany raha tsy misy ny gera, misy ny mosary, misy ny ainandro, may ny alary, may ny alaty, ny aretina efa tsy tenenina tsony aparitaka. Zany dia anisany asa izay ataony Blue Beam sy ny ataony projet ARP daholo zany rehetrarehetra zany satria onde alefan'izy ireo avy any amin'ny satelita makany an-tsaina no mahatonga an'izany rehetra zany. Zay indray androany aloha manjary lava loatra dia manjary mamonamonay dia manaraka ho tohizako indray dia azadino ny miabone, azadino manao commentaire, azadino ihany koa ny manao partage dia manome fotoananao indray amin'ny manaraka veloma daholo.